mpitsabo nosoratan'ny vetsony voary ovelomin'ny ony miajany ireny ny ravo vantsoa miaraka amin'ny falsi sinaizy roland ramanatsonina ndray feo anjariliva no nanantotosa lozany seho androany ahoana ry any mbola nampionanao tamin'iny olona mpamitaka mpanitsakitsaka tokantrano iny tsy te ahita ny salovatavany intsony aka ary maharary zany lohako zany neny ahoana anaka fa inona ho any mampanjonitra neny mbola tsy nresahany iny angy hoe iza ny dadako ho avy ndray izay indry ilay ila vaniny hoana aloha ny sakafo indry fa hangatsika eo fotsiny fa za zany tsy mahazo manontany aneny tsy namako tsony eny mbola tsy eto re izy fa nakaiza ka mbola miasa fa aiza ho izy miasa indry koa zany be fanontaniana raha mbola manontany eo ndry dia bediko eo nefa zany le atory sarobidy sarobidy mivereny la nio aloha io sakafondry io angany ny olona koa ve efa tsy mazoto mbola terenina eny any efa mianatry ny be famaliana mantsy ndry izany mivereny ry la nio sakafondry io ka fanontaniako nge tsy valiana eny aiza ho Dada dia iza ny narany indrisy ry anaka ampalahelo atokondry hina nefa ny ambarako aleo afeninasy ny mikasika andrainika tsy valinina eny kory nge za zany tsy sakafo rehefa tsy amalina eny aleo anaka rapitso ao fa hitantaranina eny angano tsara be mihitsy ny zanako za indray eny angano foana za efa leoka eo re enondry tsara tany ambadika manareza anaka dia najanony efa leo efa ianko ny tantarana eny ahomaly zany vo manomboka dia fantatro ankosy ohatran'izany daholo anginy ny fetomboany angano rehetra raha tsy hoe fahiny ela be dia hoe ndray andro no na hoe tany ambadika manareza fa ny votoatiny akiny miovaova dia inona indray ary zany ny ataoko anjanako hoe tsy mety sakafo tsy mety hitantarana angano dia tsy hitako tsony zany zay atao andry le fanontaniako teo valiana ka okizay anaka aza mampitondra fahoriana ho aniny eny ry tsy mitomany eny fa inona ho any mampitomany aniny le teniko teo ve ary mifona ary mifonany eny fa nanoina mifona eny ao fa tsy averiko tsony tsy maninona fa marary be fotsiny lohako anaka aoro ny viliandry rehefa avy misakafo fa neny tonga dia atory tafandrimandry ary neny neny zanona be andao re ody dia any an-trantsika no misakafo za tsy ody kanena ke tsy manamboly eny volaneny iny ka zavy tamin'ny biscuit vola hividianana savony sy loka ry ty ka zangy eo azo neny nona be andao ary fa hividianako ny zanako dia tsy mila vaniny amin'ny intsony merci neny moa tiako be endry tiako be koa ny zanako dia tsy mahadiditra zaza mazoto mianatra beko
sady mazoto mivavaka. Atovy aro eny tsy enjeriny zanako. Za tsy mahay. Betokondry. Zaho a tsy mahay. Za indray neny. Dia inona ary zany ny anaran'ny zanako rehefa lehibe? Hianatra mpitsabo. Mpitsabo. Ie. Tsara be zany. Tena tiany neny ankizy zany a. Fa inona kino antony safidianandriany zany? Zany lazay maîtresse hoe tsara fanahy be nge hono reny mpitsabo reny. Manavitra ny olona miady amin'ny fahafatesana, amin'ny tsabo ny sain'ny mpiarabelona. Dia menara tsara zany ny zanako. Dia tsy mahazo matory maraina tsony koa neny tsy tia olona matory maraina. Ka za nge reraka ry neny. Fa inona nefa ny mandreraka andrika? Hita neny. Rehefa mandeha mianatra dia tsy entoneny mandeha bus fa mandeha tongotra foana aveo. Ndry ka neny nge tsy manamboly. Dia za zany atory maraina foana. Ao rehefa ezaka neny. Dia aza manao an'izay mampalahelo any neny a. Sarobidy a. Sarobidy. Mifoaza amin'izay ndry. Ndry anga tsy andeha hianatra. Kamo azy neny ka. Fa maninona ny kamo ny zanako e. Mifoaza ndry fa tsy maintsy mandeha mianatra. Ka zange ry neny analany izy foana ny ampianarany. Fa inona ny ataony any zanako any ka? Kely be hono ny godehako. Tsy oatra ny endry zareo hony. Rehefa récréation dia samy mitantara zareo hoe mitondra gâteau foana hono ny dadan'ny zareo rehefa avy miasa. Dia mitondra biscuit. Rehefa week-end hony dia mijery cinéma zareo. Tiany godehany zanako dia andaontsika hianatra. Aza mihaino an'izany. Ao fa tery neny ndry. Za mianatra ry neny ka. Sady tsy misy namana koa. Ndao re ndao fa tery neny. Dia ampinay zany goûté Inona re no ataoko any zanako e. Aleo analana ny vola ividianana laoka atoandro dia ampiana zany goûté any. Tsy tiako hiavako amin'ny ankizy rehetra ny zanako. Tsy valiany neny mihitsy nge Eny re ao fa ataony neny betsabetsaka. Dia rehefa tantara makasika ny dadan'ny zareo ny ankizy dia lazao hoe za hoe manana neny be fitiavana sady tsara fanahy. Dia hoentiny mandeha mivavaka foana hoe za rehefa lahady. Izy aloha ny godehako e. Ty efa ataony neny be dia be ty inona moa no tenena rehefa misy olona manome zavatra? Raha misy manome zavatra ho anao, kingany teny hoe misaotra tompoko. Ary mahay be ny zanako. Zaza tsy mahay. Iza no nampianatra andriany zany ka? Nenay. Avy ary aty amin'ny neny. Eto tsy tantana neny dia andaontsika hianatra. Dia aza manao an'izay mampalahelo any neny tsony Tsy izy mianaka ve reny mifampitantany reny? Tena hianta sarobidy iny. Iny ve ny zanako e? Rehefa lehibe ndeha ho aiza ary izy mianaka izany? Andeha anatitra ny sarobidy hianatra angambany. Teo eny akalefa tsy afaka satria tsy azo ajanona ty fiaran'ny serafiny ity. Ny tompony azy eto milonjolonjo tahaka nininy indray. Hoay ity saika voadona marina le moto. Fa makaiza masonao rindrina. Moto efa makasisiny tsara ve mbola enjehanao? Sao ianao ty ampidoza? Miala tsiny rehefa vodsotra tampoka amin'ny familiana saika loza marina. Mba moramora ihany. Ny fiara tsy olana amiko mihitsy na hopotika aza fa ny ain'olona no atahorana.
tena mbola any amin'izy mianaka foana ny saiko hatramin'izao. Ny zanako, ny vadiko, mba hasambatra ve izy ireo sa kikisa amin'ny fahoriana tanteraka. Reny izy ireny fa lasa niditra amin'ilay fivarotana. Inona zany vidiany zany? Biscuit. Ino zany ny goûter any zanako? Indrisy ry sarobidy fa tia hanatotra goûter an'ry dada nefa tsy afaka ato. Oji, finona nanajanonanao amin'ny fiara? Mbola manenjy koa range arindriny e? Eto mankaty amin'ilay koa azy rehefa tsy hitondra ianao ka? Ohatrany tsy salama koa fa tia raha mila ianao. Dia aloha hidiny eto dia ody any an-trano. Ody hoaiza indray e? Manaraka ianao fa tsisy an'izany. Iza ny ambina amin'ny fiara rehefa tonga any? Sady tsy misy service ataonao tsonga any an-trano e? Ahoana reny fombelana ato anatin'ny fiara ato e? Dia hoe ny amin'izy mianaka zany. Tia vehivavy tia koa maranitra tsy lahitra fitsokako. Aleo ranga mody laza marary. Ay, otra marary be nge zany kiboko zany e. Raha izao no mitohy ohatrany tsotody any amin'ny tany alea. Narary kibo tampoka teo indray e? Efa mivatsy fanafody ao anaty portefeuille ao are a? Misy ovivy io dia atelemo. Tena maranitra zany raha vehivavy e. Eto indray aloha tsy misy hinana ny fanafody io zany e. Okizao ihany fa ohatrany efa miafana izy zany e. Ndry sitrana vetivety teo indray nga? Sao dia mba fikanantitra rery ndrino. Zaza mbola tanora fanaky lazainao manao fikanantitra. Matsikaiky mihitsy ne ianao ty rindrina e. Sa natazana an'ilay tovovavy tatana zaza teo indray. Ohatrany nahita ny endrikindrina teo izy tokoa ve iny? Dia iny vehivavy iny zany no anitsakitsahany tokantranonay. Sambatra ry izy roa eo amin'ny devant ny 4x4. Fa tena ahoana loatra ry rindrina e. Maharary zany lohako zany. Fanona zany. Neny, fa manino neny? Neno Merena. Jereo fa tamin'ny tangorona eto amintsika daholo ny olona. Fa inary ny tangorona ny olona eo e. Aleo hoe jereko iny. Neno afo aza. Neny, fen'olona nge manodidina antsika e. Toyanta, fa nanino ty e? Azafady kely aloha, mikisakisa nareo e. Zay tangorona ny olona io fa marary e. Mikisakisa e. Tsy mahalala fomba zao tokoa zany le hoe faly amin'ny fahavazan'ny afako. Fiomezana sy tako ritsika nataony izy rehetra fa tsy fanavotana ny olona. Ty zany le zanany jaboko tao amin'ny hopitaly taona lasa zay. Io retarona fa matory be tsy mety fo mihitsy. Marary izy fa tsy matory itsy andao batainao any anaty fiarako izy Marary? Fa marary iny neny? Aza matahotra indry fa vetivety izy dia ho sitrana. Ndao mikara atao anaty fiara dia ndao any amin'ny hopitaly tsika. Tsy andeha hianatra indray zany? Raha pitsondria vao mandeha mianatra. Sitrana iny vao mandeha mianatra. Ao mikara re. Za tsy andeha ka. Otry, dia ho aiza zany ndrika? Andao rehefa tsy misy manaraka angeny iny. Marary izy io. Dia anao mpangalajaza ka.
dia mpangalajaza-be nge hoana amin'ity toerany ty ozy izy neny. Inona reny ataoko hoe dia izaho azy ity midongo tsy mety mandeha ny reniny anefa ity marary. Ty ary ividianandry biscuit dia ndao andeha marary angeneny. Zaho naraka ny marary ka raha tsy manana neny afatsiny. Ay ka mekarary dia konge be dongy. Ndrina io zanatsika io karakara tsara omeo sakafo izy fanoana ry Ndrina dia tafilamba izy fa mangatsika atero mianatra izy. Ndrina miverena ianao dia karakara ny zanatsika tena midely Ndrina marina ka ry Ndrina zany no tena hoe mitabataba tsy azo ampanginina. Sarobidy mandeha andry mianatra fa sao dia tara sa aterineny sarobidy ao rehefa ateriko ao fa kapohako izay ankizy mila vaniny amin'ny zanako Drisy ao ry sarobidy kely koa mampalahelo aty miaina azy vi angendry fa izy lary Ndrina amin'izao fotoana izao aiza gote andry teo mavesatra loatra le tsy ny azo fijaliana ampilanjainy lany vady aman-janakelaka ao rehefa apiako ny gote an-janako dia tenenao an'izao izay mbola mitantara andrainy manana neny be fitiavana be hoe za neny tsopo dia zay ary andao andeha amin'izay anaka fa tara zay kosa ny fanitsahatra ny delirany ka dia amin'ny fomba ahoana reny no ahitana andriny za tsy mahalala kory izay endriny mino fa na sarobidy aza ange zao mety tsy halala azy akory. Eto amin'ity toerany ity mihitsy ny nahitako azy mianaka ny ray andro ry zany hoe ity zany ny sekoly ianarany sarobidy. Efa ora firavan'ny mpianatra kosa izao aleo andrasana rangahy androany vo ahita ny zanako reny kosa misy ankizy maromaroko iza mireto ary ny eo amin'ny androny aloha no misy itovizana amin'ny anta reniny dia iza mireto nefa aleo rangahy atsotsoina zay mamaly io ka mitodika no izy. Sarobidy iza koa ary zany miantso azy zany dokotera ve ry mierika ry ary aloha natonana amin'izay tia zany ny zanako. Sarobidy ahoana tompoko inona kay azafady no iantsonao andray marina mahalala fomba be ny zanako mahay manaja olona ono iza kay no mampianatra ny fahalalam-pomboatrany nenika rehefa alohany atory izay dia ampianarina mahalala fomba sy manaja olona dia tsy adiny koa no mivavaka ndry tsara fanahy be ny eninareo anga dadanareo tsy mba mampianatra ndry hivavaka ka dadanay aza lazainy eny hoe tsy atiako fa aiza hono izy lasa ny asany afaritany hony izy koa dadanay nge mbola tsy hitako mihitsy nahitako aza zao izy tsy fantatro akoriko ndry mampalahelo alehitra sarobidy raha mba fantatry ndry mantsy fa tia miresaka amindry ity ny ray miteraka andry dia asa ary naka izy nendry sarobidy anga izy tsy naka andry avy nianatra marary izy marary any amin'ny dokotera marary andriamanitro marary ve anta inona dolo le zany fahoriana menjady amin'izy mianaka izany eny aza mpitondrany any azo fijaliana izay tsy zakana izy rery tompo fa maninona ka ianao no latsadranomaso malahelo aneny marary izy dia iza zao no mitsena ndrika dia aizy ndry ny mody dokotera no mitsena
dia any amina izay sineny no mody. Aleo andrazako hoe dokotera dia arahana maso izay alehan'izy sarobidy. Tsy maintsy hitako eto ny toerana misy azo mianaka. Andraso aloha tia migote andry dia mandehana mody a. Zanga tsy nangataka gote taminao e. Tena endry ty zazy ty. Mahay mitaiza ny toe-tsain'ny ankizy ianao ry anta. Ino le raiso e? Dia mirary fahasalamana ho an'ny endry. Misaotra tompoko. Fa iza koa ro angama resaka amin'ny sarobidy eo mba avaditsekoly eo. Ohatry ny endrik'olona efa tsy dia vahiny amiko loatra izy zany. Tsy tia ve le ranganana narabiraby atany amin'ny toeram-piasako e? Mbola misy dokotera mahay noho ianao any an-tanàna e. Ary mahita amiko elandro any. Oay, tena dokotera ty tamity. Ary tena romotra be zany fahitako azy zany e. Fa inona no mbola ataonao aty rangaty ha? Ataonao ino ny zanako? Ahoana tsara? Zany e? Fa zanako ahoana koa moa rangaty fa tsy mazava amiko a. Fa inona no mahamailo anareo amin'izany nefa ka? Sa otra teto ny naferina marina. Aleo anefa so saika hangalatra n'io zanako io zany ny tena tanjololahy tratra elandro any. Ary efa zatra mangala jasy tika ity mba avaditsekoly ny tonatonana. Amoriko vahoaka elandro any. Oka re dokotera. Etsoko vahoaka la. Oka marina moa fa tsy mpangala jaza velively ahy. Aza mody adaly olo tia. Aza mieritreritra ny tsoka. Aleo anao taridositra fa tsy lasy ty. Iny aho eto ry tongotra. Tsoka ho izy iny. Mivereny e. Enjeo indre olona fa mpangala jaza. Enjeo indre olona. Iny e. Tena saika tratry ny fitsaram-bahoaka teo raha nisy kely. So ihany fa nahay nitsokaingana. Aleo hitsofoka ty anelakelatranao ty fa so misy mahitako. Sady fokon'olona romotra be reny ve dia amela mora raha hoe nahatratra teo. Iny sarobidy kely zanako. Rovina indray reny le vomba hita amin'ny papay. Aleako any an-trano dokotera any rangahy iny zanako iny fa zay alehany. Tsy maintsy azoko ny zanako. Rapitso dia ny rapitso ihany. Zanako iny. Zany no niteraka an'iny ka nahoana no elary dokotera no antsoina hoe Dada. Tsy manaky azy zany ahy e. Menaky ny aiko iny. Sarobidy sarobidy hoano ny sakafondry e. Honoana angendry e. Miverendry lan'io sakafondry io angena. Manomboka indray ndry hoa sarotra tenenina. Jereo fa hitsiketsiny be ny vatany. Sarobidy raha izao no mitody hitsoka daholo ro seroma amin'ny tanan'ireo. Angana dia angana ny fitepony fony. Ndrina tia teny ianao e. Nahoana re no avelanao hiady rery? Nahoana no avelanao lanjaiko rery ny azo fijaliana? Ary ny zanatsika rery Ndrina. Fa maninona Ndrina? Aiza ianao e? Fa maninona izy? Marary izy. Mandehana aloha ndry makany anefitra fa tsy azo resahana izy. Zaho hijanona eto amin'ny eny mararika. Jereo sarobidy. Atahoana re ty e. Sarobidy kely neny o. Ahoana ry neny Sarobidy efa eto nge ahy. Efa ny sakafo ve ndry e? Zaza efa ela be ny sakafoko. Dia voky tsara. Niatsy laniko ny anjara vary. Zay ndry fa maninona e? Tsy mazotomana fa neny tsy miara misakafo aminaiko. Ka neny mbola miandry any Dada vao misakafoko.
ho avy eo nge dada rehefa avy eo e. Marina ve zany neny? Ay falybe fahita ny dada. Neny ange tsy mandainge, ho avy eo re izy a. Ry mampalahelo izy mianaka. Rehefa tsara resaka ery. Sarobidy aza ampiresana izy fa tena mbola reraka be. Ka neny azy efa miresaka be ko. Efa sitrana izy. Sarobidy a, nakaizindry teo e. Neny ange mbola eto e. Mbola eto ary neny a. Fa neny nge hono mbola marary. Tsy mahazo miresaka. Iza no miteny andriany izany ka? Dokoterako. Bedony a. Tsy bediny neny izany ry ka. Mbola tsy tonga nga dada ka. Mbola tsy tonga izy ka. Zazy dokotera ihany no eto. Tompo, ninona miseho androany dia atsiniko aminao. Ny tananao ny tantana. Ary aloha domdomy ty farafaran'ny dokotera ty ka. Tonga dia mandrosoe. Ndrina? Ianta malalako. Tafatsangana ny marary. Sitrana. Neny eo fa izy io. Ndrina? Fa taiza foana ianao e. Fa tena hoana loatra rerindrina ny tena felanao isotro ny mangidy tsy laitry say mianaka e. Ndrina. Okizay rery anta. Efa tonga anarina ny tokantranontsika. Matoky raha afako fa vonin-kiova olom-baovao a. Neno hafa hoe iza ho ahy io. Sarobidy a, izy ny raindry. Dada ve io? Za tokoa ny raindry ry sarobidy a. Tadidiny rivy ary nanome goty andry maly tany am-pianarana. Eny tompoko. Tadidiko tsara. Mahalala fomba bity zanatsika ty ry anta. Dia raiko manokana ianao fa naintaiza. Voakarakaranao tsara ny zanatsika na teo aza ny fahoriana lalina ny anjady taminao. Nataonao tsy nitsanga menatra manoloana ny zanaka ny hafa ny zanatsika. Raha tsy nisy anao angamba dia fa isan'ireo 4 miny zanako. Za kosa tsy mendrika. Meloko eo anatrehanareo mianaka ary anta. Nga izy mianaka ihany e. Mba fantatra moa ty olona mijoro manoloana anao ty. Tanteraka tokoa ny teninao hoe 4 miny zanakao raha tsy nisy an'ity olona mijoro eto anoloanao ty. Zany dokotera faly. Zany nanavitra ny zanakao niady tamin'ny fahafatesana. Dia taizanao tamin'izany fotoana zany ka. Ary mbola za koa nanavitra andreniny. Eny e, fantatro nge zany e. Diso fantatro aza. Fisaorana lehibe no meko anao ry dokotera. Mpitsabo tokoa ianao. Le mpitsabo mpanavitra ny mpiarabelona. Mamelanao ary Ndrina. Tsy mitazona alahelo aminao a. Amiko ianao ny tena mpitsabo. Tsy ry anta. Tsy miendrika io mpitsabo a. Meloka manoloana anareo. Fa manena ho a dada mitomany. Vao samba mifakahitamiko ve ranga dada dia mitomany e. Avy anaka. Avy izany zanako zany. Avy aty amin'ny dada. Ndrina, ianao ny tena mpitsabo. Vao tonga ianao dia sitrana ny aretiko nandritry ny taona maro. Ny fiverenanao eto aminay mianaka indray no hafaliana lehibe ho an'ny Ndrina. Io ny zanatsika. Sarobidy. Le mampitambatra amin'ny fifankatiavantsika. Dada mpitsabo. Fa iza ho ary neny ny tena mpitsabo e. Dada sa dokotera? Samy mpitsabo izy mirahalahy zanako a. Ny an'ny dokotera faly a fitsaboana maharitra fotoana maro. Ny dadandry kosa mahasitrana marary ao anatin'ny sekondra vitsy. Toko reny meko ry izy mianaka fa manomboka eto dia iova.
andray adidy tahaka ny adidy ray sy ny ray mpianakaviana rehetra. Izany no efa nandrasako hatry ny ela rindrina. Engane ka ho tena dada mpitsabo tokoa. I dada mpitsabo ny toe-tsain'ny ray rehetra. Fa fitsaboana tahaka ny inona nefa? Etso faritako aminao ary. Ny atao hoe ray mpianakaviana fitaratry ny ankohonany dia ray mpianakaviana mikely aina fatratra amin'ny asa famelomana ny ankohonany. Ray mpianakaviana mandresy ny fakapanahy toy ny fisotroana sy ny filokana. Ray mpianakaviana tia vavaka. Ray mpianakaviana mizara fitiavana ho an'ny ankohonany. Zay ve le fitsaboana lazainao ary anta? Izay indrindra rindrina. Fitsaboana ny toe-tsain'ny ray mpianakaviana rehetra. Tonga azy ireo atsapa fa mafy tokoa ny entin'ireny mpianakaviana ao an-tokantrano. Izay maro no miny tsy mahalala an'izany. Mametraka ny vehivavy ho fanaka malemy hatrany. Ahoana ary zao fikandriny zao. Efa 2 andro ve izay tsy nidiny tato an-trano. Mbola tsy mianso akory. Nijanona ny avady aman-janany any angamba. Efa tena tsy manjary mihitsy le karolahy iny. Inona ry nataoko fa lasany ihany ny vola miasa atao amin'ny orinasako hoe. Zao ny orinasa mikatona tsy fitany. Aleo tadiavina ny hatrany ny avady aman-janany ihany rangaha. Mahita ianao rindrina raha tratrako. Aiza ny olona? Aizo? Ary misy mandondona nge ao am-baravaranao izany. Aiza ny olona? Mety ondrina ve? Enganery tompo. Fa toy dokotera dia indrina. Ary inona koa ny ataonao aty ry mpitady Tsy nampozinao tokoa ry Serafine no? Dokotera faly tokoa ty. Fa inona nataonao aty e? Amerina mifankatiavantsika indray ve? Manofy ianaoko. Itsabo ny sainao no atongavanay sindriny eto aminao zao. Itsabo? Eno a? Fa nga marary saina amin'ny fiheveranareo Marary saina tokoa ianao ry Serafine ka mila tsaboana. Ary reto ray mpianakaviana roa mijoro reto no itsabo anao. Manomboka an'io dia aoka mba ho remy mpianakaviana fitaratry ny ankohonany ianao ry Serafine. Ny asa mandraraily fosana fa aza faly mandany andro amin'ny zavatra tsy misy antony. Hitanao tsara angambo ty vehivavy eto akaikiko ty a. Fa izy io rindrina? Aleo izy no ampafantatra anao momba ny tenany. Ka alefaso ry anta. Dia noho tsara ry mpangala-baton'olona. Izany no hianta vato mariazy rindrina. Dia ity vavy kely ity kosa ny vokatry ny fifankatiavanay. Inona hoe? Fery avolabeako a. Fery pamitaka. Pinambolan'olona ianao rindrina. Tsy mendrika. Tena lehilahy tsy mendrika. Ny volanao zany ny vola adala tompoko. Hita fa olona efa manambady amanjanaka ka mbola adalaina ihany salamy tapy ty. Fery avolabeako e. Fery mikatona ny orinasako e. Fery aye. Fonjava e. Fonjava raha olona. Fery aye. Ny farana teo I Dada mpitsabo nosoratan'ny Vetson'ny Voary, novelomin'ny Onimiajaniriny, ny Ravo Vantsoa, niaraka tamin'ny Faly sy Sinaizy. Roland Ramanatsolina indray feo Anjariliva no nanantotosa.